avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Alahady 12 ny ten'Andriamanitra voalahatra vakiny araka amin'ny perikopa fanekena taloha tokony Jeremia mpaminany. Jeremia 7:30 ho vakina manomboka amin'ny 7. Arebe Gameleka Etopiana tandra-panankiray tao amin'ny tranon'ny mpanjaka ranandreny nandatsahany an'i Jeremia tao amin'ny lavaka hipetraka tao amin'ny vavahadin'i Benjamina ny mpanjaka andritriny. Dia nivoaka avy tao an-tranon'ny mpanjaka izy ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe: ry tomboky lahy mpanjaka, raha tsy avokoa izay rehetra nataon'ity firenena ity tamin'ny Jeremia mpaminany, fa nataony tao andavaka izy ka ho faty mosy ara amin'izay toerana satria tsy misy mofo intsony ato an-tanàna. Ary ny mpanjaka nadidy any Bedameleka Etopiana hoe: mitondra 30 lahy araka aminao apakatra ny Jeremia mpaminany hiala ao anaty lavaka dia tsy mbola maty izy. Ary Bedameleka mitondra ny olona niaraka taminy ka dia lasa nakany amin'ny tranon'ny mpanjaka eo ambany trano firaketana. Ary nakalamba rovitra azy volo-tamba tao izy ka nampidiny tamin'ny mazaka ho ao amin'ny lavaka izany ho ao amin'ny Jeremia. Dia hoe Bedameleka Etopiana tamin'ny Jeremia: ataovy eo ambany erika reto lamba rovitra azy volo-tamba ireto ho ifitry ny mazaka. Dia nataon'i Jeremia izany ka dia nosotony tamin'ny mazaka Jeremia ka nakany avy tao anaty lavaka. Ary dia mitrotra tao amin'ny kianjan'ny trano firenena izy. Ary Sedika mpanjaka naniraka nakany Jeremia mpaminany akao aminy tao amin'ny fidirana 3 izay ao an-trano Jehova. Dia hoy ny mpanjaka tamin'ny Jeremia: anontany zavatra kely aminao aho ka aza hanavenana. Ary hoy Jeremia tamin'ny Sedika: raha ambarako anao dia tsy ho vononao tokoa va re aho, fa na dia omeko saina sy anao dia tsy hainy matsiny. Ary Sedika mpanjaka nianina mangingina tamin'ny Jeremia nanao hoe: raha velona koa Jehova isainanao izao fanahitsika izao dia tsy hamonao tokoa aho na hanolotra anao eo an-tanan'ireto olona mitady ilainao ireto. Hotohizanao ny fanekena vaovao. Taratasy faharoa nosoratan'ny apôstôly Paoly ho an'ny fiangonana tao Korinto. Korintiana 2:1 ho vakina manomboka amin'ny 3. Isaorana ny Andriamanitra, Ray Jesosy Kristy Tompontsika, Ray ny famindrapo sady Andriamanitra ny fampionana rehetra izay mampionana ny amin'ny fahoriana rehetra mba aizanay mampionana izay rehetra mitondra fahoriana kosa amin'ny fampionana izay ampionana an'Andriamanitra anay. Fa araka ny haben'ny fijan'ny Kristy ny hatraminay no haben'ny fampionana anay kosa amin'ny alalan'i Kristy. Ary raha ampahoriana izahay dia ho fampionana sy famonjenanareo izany. Ary raha ampionona izahay
dia ho fandononana anareo izany ka miasa amin'ny fiaretanareo fahoriana mitovy indrindra amin'izay entinay ary miorina tsara ny fanantenanay anareo satria fantatray fa tahaka ny ombonanareo fahoriana no iombonanareo ny fampinonana koa. Ho faranana ao amin'ny filazantsara masina araka ny Luka. Luka toko faha 1:20 ho vakiana manomboka amin'ny 9:10 ary avy amin'izany no anankinana mitoriteny. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Raha tsy mbola tonga izany rehetra izany dia hisambotra anareo izy ka hanenjika ary hanolotra anareo amin'ny sinagoga sy ao an-trano maizina ka hoentiny ao anaty amin'ny mpanjaka sy ny mpanapaka anareo noho ny anarako dia ho tonga ho vavolombelona aminareo izany koa ho renao ambonareo ny tsy hevitra raha toy izay afalinareo fa izao no amin'ny anareo vavasaina izay tsy ho azon'ny fahafalinareo rehetra faliana na resena ary atolotra ny ray sy ny reny sy ny rahalahy ary ny havana matsakaizy anareo koa any sasany aminareo dia ho vonoina ary ho alan'ny olona rehetra anareo noho ny anarako nefa tsy sovery na dia singam-boly iray eo amin'ny lohanareo azy amin'ny faharetanareo no hahatananareo ny ainareo. Masina ny teny Tompo. Misaotranao izahay Tompo fa mbola afaka namaky sy ny teninao. Ny teninao izay nampananteny fa ianao dia mampandresy anay mandrakizay. Raha handray izany afatrao izany indray ary izahay dia aoka ho henony fanahinao masina na ny mpanomponao izay hitondra izany na izay eny sy handray afatrao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen.